avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Manoltranao ny vaovao. Tsy zava-baovao fa fampiarana ny lalàna no nataon'ny fitondram-panjakana. Nanalina ny fizakany any Rajoelina ny zoam-pirenena malagasy. Fampiarana ny lalàna izay tsy nisy na tsy ampy teto amintsika hatramin'izay ka nahatonga ny Madagasikara amin'izao toerana izao. Voatazona sy tsy afaka mihetsika ao Maurice Imam Ravatomanga sy ireo olona roa niaraka aminy voaroroy amin'ny famotsim-bola mitetina 20 miliara dolara araka ny fanazavany Faniriso Herinaivo androany. Nanjakazakan'olo tokana ny sehampiarina an-dranomasina indrindra ny drakaka, ny dingadingana ary ny filao nandritra ny fito taona. Niroso tamin'ny latsabato ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ny tany Côte d'Ivoire androany sabotsy 20 oktobra. Manodidina ny 7 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana. 10 ireo kandida mifaninana amin'izany. Miantsiporiandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Mandatitra ny Araba, tompo-kilasy tompo-vavy manaraka ny fahampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ity ariva ity. Asainay ampanajana ianao anaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Andeha anomboantsika ny fahampahalalam-baovao ny mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao izay mitana ny sainy be sy ny maro. Azo samborina ihany Rajoelina na tsy malagasy intsony aza hoy ireo mpahay lalàna nanaovana fanadihadiana manoloana ny ahiahin'ny maro ny amin'ny fahafahana manenjika azy amin'izao fotoana izao. Tsy mitovy amin'ireo teratany malagasy manana zoam-pirenena hafa ihany koa ity tranga ity satria ireny tsy nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ary tsy nitondra any Madagasikara izay mifanipaka amin'ity any Rajoelina ity raha ny fanazavana. Andeha rahantsika ny Antsiprieny mahakasika izay. Tsy manakana ny fanenjehana any Rajoelina ny tsy fananany ny zoam-pirenena malagasy hoy ny mpahay lalàna. Azo enjehana ity filoha teo aloha ity raha misy ny raha mahavoasaringotra azy na teratany vahiny mipetraka ny ivelany azy izy. Azo enjehana sy samborina raha misy ny didy fampisamborina iraisam-pirenena mivoaka ka misy fiarah-miasa eo amin'ny firenena rotonta. Zao aloha ny zavatra anankiray ny zoam-pirenena n'olona anankiray tsy manova ny hoe nandika lalàna iny olona iny na tsy. Niza olona rehefa nandika lalàna ka misy ny fanenjehana na ny fisamborana tokony atao azy dia azo atao ny fanenjehan'ny lalàna azy, ny fanenjehan'ny fitsarana azy na ny fitsamborana manam-pahefana azy na inona zoam-pirenena ananany. Na malagasy le olona, na frantsay le olona, na hafa ny zoam-pirenena rehefa nandika lalàna teto Madagasikara dia azo ny fanjakana sy ny fanenjehana sy ny fitsarana malagasy enjehana io anatrehan'ny lalàna foana ary raha misy didy fampisamborana tokony ho azo samborina izy. Miisa roa ny vokatry ny tsy fananany any Rajoelina ny zoam-pirenena malagasy. Voalohany ny fanalana azy ao anatin'ny lisam-pifidianana malagasy amin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana ho avy. Manarak'izay ny tsy fahafahana milatsaka ho fidiana intsony. Boky any hoe dia ahoana ny olona hafa manana double nationalité na frantsay io na hafa, tsy le double nationalité any no olana tamin'ny filoha teo aloha any Rajoelina fa ilay izy misy conflit d'intérêt, izany hoe ianao te hitatana fanjakana malagasy nefa manao fangatahana an-tsitrapo ny zoam-pirenena hafa izay voararan'ny lalàna. Zay ny eo amin'ny lafin'ny lalàna. Fa ny ianao mbola nampianao olana ara-politika conflit d'intérêt hoe ilay firenena nanjanaka teo aloha izay mbola tsy mamerina ny nosin'ny Madagasikara no nangatahanao ny zoam-pirenena. Manao baolina ianao dia eritrereto hoe France Madagasikara ny finale dia ny kapiteninao sady Barea no frantsay manao maillot anankiroa dia tsy fantatra ianao na mamono makaiza na mamono makaiza. Zao zany efa mazava fa frantsay ny filoha teo alohan'ny Rajoelina fa tsy malagasy intsony. Ny olona hafa izay manana zoam-pirenena hafa
tsy mieritreritra ny tantana firenena anazy any antranony any iny amin'ny maha-olom-pirenena azy raha mbola anaty liste électorale izy tsy voakasika iny décret iny fa iny mahakasika ny filoha teo aloha manokana. Iany Rajoelina nanao amboletra ny latsaka ho fidina ho filoham-pirenena kanefa ny safidy niaka zoom-pirenena frantsay. Safidy ny naka ny zoom-pirenena frantsay nanarina ny maha-malagasy azy. Raha fitantanana firenena ny resaka fa tsy zavatra hafa ho iatrany ny fanazavany ny pahay lalàna. Lalàna zany dia azo ampiarina foana na iny na firenena misy an'le olona. Zay ny iny olona koa hoe sao dia arovan'le firenena vaovao misy azy izy io zany miankina amin'ny accord foana hoe coopération judiciaire moa filaza azy dia misy le fahafana manao hoe extradition. Ny extradition matetika zany hoe ny accord misy hoe alefa any amin'ny tany ville le mpanao heloka dia any no saziana araka lalàna any. Fa raha taty amin'ny taninao indray le izy natao dia azonao atao koa mangataka hoe aleo tsaraina any aminay izy fa taty aminay nataon'le crime na le heloka raha nisy zany. Raha ohatra ianao zao mivarotranana ny asanao dia tsisy olona mihitsy anelingelelanao hoe inona nationalité anao sy ny sisa. Fa raha ohatra kosa ny asanao hoe ianao ve gama ohatra na ianao ve ohatra chef d'état nefa ianao anao zoom-pirenena vahiny dia manara-baraka antsika zany. Fampiarana ny lalàna izao tranga izao ho iatrany ny faneho-kevitry ny pahay lalàna fa tsy misy idirany ny politika. Tokony hotohizana ny fanapahan-kevitra toy izao hametrahana ny tany tandalàna ho anatry ny rehetra any aoriana. Fa makasika ny toy ny Rara Mamora Vatomanga amin'izao fotoana izao kosa dia voatazona sy tsy afa-mihetsika ao Maurice Mamora Vatomanga sy ireo olona roa izay niaraka tamin'ny voarohirohy amin'ny famotsim-bola mitetina hatrany amin'ny 20 miliara dolara araka ny fanazavana ny entiny fanirso Herinaivo androany. Fa tsy ho afabela i Mamora Vatomanga amin'ireo endrika kolikoly sy fandikan-dalàna nataony raha toa ka feno ny pirofo ho iatrany ny fanazavana. Ankoatry ny ao Maurice anokatra fanadihadiana sy itsara azy ihany koa ny fitsarana amin'ny malagasy. Andeha rahantsika ny fanadihadiana makasika izay etiny Eloa Gabay. Miisa telo atreto ireo olona nosamorony FCC Tatsy Maurice momba ilay raharaha famotsim-bola mahasarignitra any Mamora Vatomanga. Ankoatra izy tena ny ifotorany fanadahadiana voasambotra ihany koa ireo olona roa voalaza fa tanan-kavanany sy mpiara-miasa amin'ny akaiky nentina ao amin'ny FCC izy ireo ny alina ary voatazona ty afaka mandeha ary miandry ny fitsarana azy ho ifanirisoa Herinaivo teny amin'ny sirana mpiara-manidina Ivato ny ariva teo. Araka ny hitantsika maliny dia notazomina vody zany hoe arrestation fisamborana moa zany atao hoe arrestation dia tazomina vody maika tsy manana fahafana vezivezy sy mivoaka ary mandeha tetsony zany izy ary voatazona ao Maurice mandra-piandry ny fanadihadiana izay atao anazy sy ny fitsarana izay atao anazy any Maurice ihany koa. Rehefa vita ny fitsarana any Maurice dia isika ihany koa mbola hitsara anazy na en même temps dia tsy maintsy efara amin'ny fanasaziana azy zany raha ohatra ka mifotoana daholo fiampagana azy. Araka ny loharanom-baovao vola mitentina hatramin'ny 20 miliara dolara mahery no voalaza fa mihodina ao anatin'izao famotsim-bola avolinta izao ary avy ety Madagasikara no ankabeazana ka tafiditra lalina sy hita mandray anjara mivantana tamin'izany ny vondron'orinasa Sodiata. Ankoatra ny ao Maurice misy fanadahadiana momba ity raharaha ity ihany koa eto Madagasikara sy ao Dubai ary any Frantsa. Ireo firenena ireo izay voalaza fa voakasika mivantana na ankolaka an'izao famotsim-bola goavana izao raha vita ny fitsarana any Mamora Vatomanga any Maurice raha ny fantatra anokatra fanadahadiana momba an'ity mpandraharaha malagasy ty ihany koa ny eto Madagasikara. Zay ny makasika iny Rara Mamora Vatomanga iny andrasantsika ihany koa ny toyiny satria tsy ho tapitreo iny raharaha iny fa raha makasika ny olana sy ny famahana ny jirama amin'izao fotoana izao tonga teny amin'ny toby famokarana herinaratra tetsy Ambohimanambola. Ireo fitaovana izay ahafahana manamboatra ireo milina simba amin'izao fotoana izao novidina teto an-toerana. Tsy nilana afanafarana ireo fitaovana ireo ary vita ny afanamboarana an'ireo milina ireo afaka iray volana hoy ny fanazavana ny aingana teny an-toerana. Ena ny fahatapanjiro eto Antananarivo sy ny manodidina ao aoriany ny fahavitana izay tonga nanolotra ireo pièce ireo teny an-toerana moa androany ny kolonely Rapanarivo filoha mpiara-mitatana ny fanavaozana ny Repoblika any Madagasikara. Andeha rahantsika ny fanampanazavana makasika izay.
taoriny fitsidian'ny filoham-panjakana ny tombo famokarana herinaratra teny Ambohimanambola andro vitsy-lasa izay tonga teny toerana androany ireo fitaovana sy kojakoja anamboarana ireo milina ampihenana ny fahatapahan'ny herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina. Nisolo tena ny fitondrana ny fanavaozana ananatra izany ny kolonely Rapanarivo. Anisan'ny zo fototra nitakitsika ny resaka jiro sy rano. Ankehitriny zany dia lahara-pahamehana ho anay ny manamboatra ny jiro. Ireo piesy ireo no afaka hanodina ireo masinina anankiefatra ireo indray ireo groupe efatra ireo amin'ny normal ka afaka hamoaka 20 mégawatt. Raha diniantsika zany taloha ny gap teto amin'ny Jirama 30 mégawatt. Ampinan'izay 20 mégawatt zay zany raha zay no vitantsika dia mba 10 mégawatt sisa no tsy ampy. Ny dikan'izay mety ihena tanteraka mihitsy ny délestage eto Antananarivo. Ny fanamboarana an'izay moa dia eo amin'ny 10 andro eo manamboatra ny groupe anankiray. Zany hoe raha ivolana mahery kely eo zany dia afaka hisitraka an'izay 20 mégawatt zay tika eto amin'ity centrale CTA2 ity. Zay moa zay amin'ny lafiny teknika magname toky zay fa vita tsara ireo groupe ireo satria io zay ny nandrasana amin'ny tsy navita azy hatramin'izay ka hatramin'izao. Amin'izao moa zay nisoragna le fitondram-panjakana nambakivitra amin'io nandray an-tagnana satria hitantsika moa izy teo nijerentsika teo anankefatra le groupe ao ray sisa mandeha ary na le ray mandeha zay nefa tsy misitraka an'le tsy mavita mamokatra an'le angovo zay ilaintsika aminazy fa ambanin'ny tany ary raha tsisy zao fanapahan-kevitra zao mety janona tanteraka izy raha tegna marina. Soragna moa amin'izao fotoana tonga le piesy hiezaka izay faran'izay mafy. Araka zany ho voavatsy kelikely ny olany herinaratra sy ny fahatapahan-jiro. Eny amin'ny ampahany betsaka izany afaka ray volana raha ny fampitamba vaovao ray. Zay mahakasika ny vaovao ny famahana ny olany herinaratra eto Madagasikara iny fa raha iverenantsika ny tontolo politika eto Madagasikara. Eny anivo ny Assemblée nationale eny nametra mpialana tsy ho ao anatin'ny vondrona parlementaire irmara ny 20 isanjato ny solombavam-bahoaka nandrafitra izany teo aloha araka ny fanambarana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka ireo ho an'ny androany. Iaraka amin'ny vahoaka izy ireo sy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina izay mitotaly 20 isa ka hanohana ny fitondrana misy ankehitriny hoy ny fanazavana izay nentin'izy ireo olona saina no mitondra ny antsipriany mahakasika izay. Izahay solombavam-bahoaka lany tamin'ny vondrona irmara izay misy antoko politika fikambanana maro rehefa nahita fa nisy ny fanambarana tsy nisy sonia tsy nisy feo na video tsy fantatray ny fahamarinana nefa nampiasana ny sarinay fahiny ary milaza fa mitondra ny anaranay dia manambara sy manamafetona fa 20 isanjaton'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny vondrona irmara izahay no nametra pelana sy ao anatin'ny vondrona parlementaire irmara intsony eto anivon'ny antenimera firenena fa iaraka anarina ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'izay anjara tandrify anay miaraka amin'ny fitondram-panjakana tarian'ny filoham-panjakana kolonel Mikael Randrianireny. Mitsio reto izay solombavam-bahoaka anisan'ny andrafitra ny majorité présidentielle eto anivon'ny antenimera firenena. Ao ny UPAD, ny GPRI ary izay irmara nametra-pialana. Reny ny fivoaran'ny toedra ray ny anivon'ny antenimera-pireneneny amin'izao fotoana izao izay tsy mitsahatra mivoatra trany fa raha toizantsika amin'izay tontolon'ny raharam-pirenena izay trany amoaka ny fanapahan-kevitra ho an'ny Madagasikara ny SADC ao arin'ny tatitra izay hoentin'ireo délégation nanao ny fanadihadiana teto amintsika araka ny fanazavany sekretera général ny ministera ny raharaham-bahiny androany teny amin'ny lapam-panjakana ny avoloha izao dia ny SADC izao raha ny fanazavana izay nahafahan'izy ireo nahita ny toe-javanisy teto Madagasikara. Ina fitiavana no mitondra ny antsipriany mahakasika izay. Ny farana androany ny fionana teo amin'ny filoham-panjakana sy ny délégation avy amin'ny SADC teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Ity fionana ara-diplomatika ity izay nahafahan'ireo tonta ny fanakalo-hevitra sy ny fanazava momba ny angom-baovao samihafa manoloana ny zava-mitranga ito Madagasikara. Nandritra ireny etsy-bahoaka ny afara tamin'ny faharavany fitondrana rajoelina sy nametrahana ny fiadidiana ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara izay tarihy ny filoham-panjakana kolonel Randrianireny Mikael. Ny tanjona dia ny vokatry ny angom-baovao izay nataon'ny zareo teto dia hoentina any amin'ny foiben'ny SADC
ary anjarany any amin'ny sadeka rehefa avy eo no manapa-kevitra hoe inona ny fanapa-kevitra zany hoentina ho an'ny Madagasikara ho toy ny fanahana fiarahana zany hoe Madagasikara amin'izay karazana hoe ao anatin'ny gestion de crise zay moa zany dia tonga ny mivelona any Gaborone any Botswana zareo manatitra ny tatitra alohan'ity faravolana ity dia aorian'izay zany manapa-kevitra ireo ratsy mangaika rehetra eo anivon'ny SADC. Zava-dehibe ny fionana tahaka izao iantona ny filaminana anamafisana ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-barotra eo amin'ny mpikambana ao anatin'ny SADC. Atantsika tsara fa misy fifandraisana lehibe izay zavatra izay ary sarotiny dia sarotiny tokoa ny SADC eo amin'izay resaka hoe fametrahana ny filaminana ao amin'ny firenena mikambana ao anaty ao amin'izay satria io antoka lehibe amin'ny fifandraisana ara-toekarena sy ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny firenena ao anatiny ka rehefa milamina ny ao anatin'ny firenena anankiray mpikambana ao anatiny dia manosika kokoa mampirisika kokoa amin'izay fifanakalozana ara-toekarena sy ara-barotra izay. Tsy ahivina fa ireo mpikambana ao anatin'ny troikany SADC ahitana ny vondrona politika sy filaminana ary fandriam-pahalemana no nitarika ny delegation'ny SADC. Ivadika lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny toe-karena eto Madagasikara, fiariana an-dranomasina isika nanjakan'olo tokana ny siam-piariana an-dranomasina indrindra ny drakaka ny dingadingana ary ny filao nandritra ny fito taona izay manaitra ny fanjakana amin'izao fotoana izao anapaka izany ary manome vahana ny fifaninanana madio ireo mpisehatra any Mahajanga araka ny fanambarana iombonana izay nataon'izy ireo amin'ity androany ity. Handeha ho rahantsika ny fanampanazavana sy ny atsipoliana mahakasika izay entin'ny Anja Robert Kolo Mahajanga. Nanjakazakan'olo tokana ny siam-piariana drakaka dingadingana ary filao taty amin'ny faritry Boeny tao anatin'izay fito taona izay. Very asa avokoa araka izany ireo mpahandra rasy ireo orinasa efa nisehatra tamin'izany. Nivoaka tamin'ny fahanginany ireto mpisehatra drakaka dingadingana ary filao eto Mahajanga ireto no ireo tsindry maro ny ainan'izy ireo nandritry ny fitondrana volomboasary. Ny zavatra misy moa dia nahato io fitondrana concombre de mer anatiny 20 vola efa mandia taona roa mahery angaman'izay mbola tsy navelany sokatra idingadingana io dia faharoan'izay zavatra zay ny olona ny mividy entanay mipaka ny mpandarà mipaka entananay mihitsy no niezana ninina tsy namena agrément nanamena aza zareo fa misy ny sasany namena sasany tsy namena satria nony arakaraka an'izay araka ny tenin'izay voateny teo aloha hoe ampimamba zay satria niezana zany olo tokana no namena zay zavatra zay fa ny setra dingadinga moa tsy navela nanondrana mihitsy ny mpandarà na sinoa satria marina eto moa zany io manondrana io entana io tsy malagasy fa tsy maintsy vi ny olona vivelany foana dia najanona zany io tsisy navela tsy namena agrément reo tsy namena autorisation na collecte zareo marobe zany zavatra takina satria niezana zany ny takiny zareo fitondrana teo aloha vola be ndreo mpandarà sinoa reo tsy ahafandreo zany igalabona ny vola maventy azon'zareo amin'ny sinoa nefany tsy naneko manko le sinoa satria be loatra ny vola alain'zareo amin'ny mpandarà sinoa dia lasa tsisy ny fanondranana zany dingadingana zany. Zay dia mangataka aoka reo tompoko mba ho jerena amin'izay satria ela zay fito taona zay ny ainanay tao anatin'ny mangidy mahakasika an'ity flera drakaka ity sokafo ary omeo alalana ny mpandrara rehetra ary ao koa ny mpandrara zay mahazo alalana hijanona amin'ny toerana zay tokony misy azy mba ahafahany vahoaka malagasy miaina ary afaka mitrandraka ny drakaka ara-dalàna sy mikarama ho foanana manomboka androany ireo mpiray petsapetra tamin'ny Andriamatomamy Ravatomanga zay nanao ampimamba sy monopole an'ity asa drakaka ity ka dia zay no angatanay. No ireo antony maro ireo dia teboka maromaro ihany koa no takin'izy ireo anarenana ity seha-piariana an-dranomasina eto Mahajanga ity. Mangataka izahay anafoanana ireo resaka monopole io. Mangataka ihany koa izahay anomezana lalana malalaka ny mpanjara mpanangom-bokatra vavety andefa entana makany ivelany amin'ireto firenena ireto Chine, Hong Kong sy anavana na karazan'inona no misy azy ary hosokafana malalaka ihany koa
ady tsy asiana kolokolo ny fahazahoana lalana anondrana entana na ny permis d'exportation. Miandrandra ny famahana ny olan'izy ireo sy ny fanovana rafitra eo amin'ny seha-piariana an-dranomasina eto Mahajanga araka izany ireto mpahandraraha ireto ka miantso ny fitondram-panjakana izay tarihin'ny kolonely Mikael ny amin'ny famahana ny olan'izy ireo. Iverenantsika ny lafim-baovao mahakasika ny fiainam-pirenena ny politika eto Madagasikara tsy zava-baovao afa tsy zava-baovao afa fampiarana efa fampiarana ny lalàna no nataon'ny fitondram-panjakana nanalina ny fizakany Andry Rajoelina ny zom-pirenena malagasy fampiarana ny lalàna izay tsy nisy na tsy ampy teto amintsika hatramin'izay ka nahatonga any Madagasikara amin'izay toerana misy antsika ankehitriny izao. Anatra ho an'ny avy avanatra amin'ny hoavy ho an'ireo izay mpanao politika sy mpandraraha zatra ny lalan-dririnina ny zava-misy ankehitriny efa tany-tandalana amin'izay i Madagasikara manomboka izao andeha ho rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Nanakoako manerana ny nosy rehatra ny ampitan-dranomasina ny fivoahan'ny tidi-pitondrana 524 tsipika ray 10 tao amin'ny gazety mpanjakana omaly 4 oktobra 524 nanala nanafona ny fizakany Andry Rajoelina ny zom-pirenena malagasy nosy niavin'ny Prime Ministre Rajaonarivelo Eritsalama. Maro lafy ny faneho-kevitra taorian'izay amin'ny matany mandala ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra ny Madagasikara. Ao ireo mandrirotra miankavia, ao ireo mandrirotra miankavanana, misy ihany koa ireo manao izay ho afany anehoana ny fahaizany sy ny fahefan'ny lalàna. Mety zany tsy maninona ho ny mpanara-baovao fa marika ilay fahafana azo tamin'ity tolona ity. Ny azo ambara ary tsy adikevitra mazava ny voasoratra amin'ny andininy 270 ny lalàna momba ny zom-pirenena malagasy. Very ny zom-pirenena malagasy ho an'ny olona ampitaona maka zom-pirenena vahiny. Ampitaona izay midika fa efa tompona andraikitra amin'ny safidiny malalaka sy mahay mandinika. I Andry Rajoelina izay 70 taona tamin'ny taona 412 nahazahoany io zom-pirenena frantsay io. Vao nivaly ny fangatany Andry Rajoelina ny ananan'izay zom-pirenena frantsay izay tokony fantany noho izy efa filoham-panjakana filohan'ny teteza mita tamin'izany na ihany koa nambaran'ireo mpahay lalàna manodidina azy fa vao nahazo iny 7 santimetatra iny very niaraka tamin'izay ilay zom-pirenena malagasy. Safidiny Andry Rajoelina izay najaina araky ny voalazany lalam-panorenana. Avy amin'iny fanapahan'iny mazava fa tsy ho isan'ireo kandida filoham-pirenena amin'izay fifidianana ho avy i Andry Rajoelina. Tsy afaka mirotsaka ho fidiana izy ary tsy afaka mifidy izay olona ho filoha ihany koa. Raha ohatra azaka hivoatra ny sotram-pifidianana eto amintsika ka afaka hifidy ireo diaspora malagasy. Tsy afaka hifidy i Andry Rajoelina satria tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana intsony ihany koa fa izay malagasy ihany no tazanao. Tsy afaka hifidy izy fa tsy manaka anazy tsy ho aty Madagasikara nefa iny fanapahan'iny fa toy ny mpizahan-tany na mpandraraha vahiny rehetra maka viza i Andry Rajoelina rehefa teo avy aty Madagasikara nanomboka androany. Maka viza ka rehefa milamina zany afaka mivezivezy malalaka eto amin'ity tany malagasy ity. Eto arak'izany mazava fa tsy zava-baovao na filamboatsiary na lalàna noforonina ny didim-panjakana noraisina omaly fa mifampiarana ny lalàna efa nisy fotsiny ihany. Izay tokony efa natao hatry ny ela moa fa tsy natao noho ny antony arahany rehetra mahalala. Fa sasanangy samihafa ihany koa ary resaka mandany jiro ny firesahana momba ireo malagasy hafa manana zom-pirenena ankoatry ny malagasy. Resaka mandany jiro raha hoe avy amin'ny razambeny na ny toy izany no ananany zom-pirenena vahiny. Resaka mandany jiro ihany koa satria tsy nanao asana filoham-pirenena ireny olona ireny. Tsy naka zom-pirenena vahiny tamin'izy efa ampitaona fa noho ireo tany aloha no ananan'izay zom-pirenena vahiny izay. De resaka mandany jiro ihany koa ilay hoe fa maninona no Andry Rajoelina irery ihany fa ahoana ireo vady aman-janany. Tsy ireo vady aman-janany no filoha na teo filoha fa i Andry Rajoelina. Tsy ny vady aman-janany no lazainy lalam-panorenana fa ny filoham-pirenena. Raha mpitso raha te hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara ny zanany raha mahita fa mitovy-tranga amin'ny tiana azo ny rainy ity amin'izay resaka zom-pirenena izay tokony handray fepetra mifanaraka amin'izay ihany koa de milamina ny raharaha. Fa tsy resaka mandany jiro kosa nefa fa anatra afatra fampitandremana ho an'ny mpanao politika mikasa hitondra nyty Madagasikara ity rampitso na ireo mpandraraha sy ireo mihevitra ny tsy ho tratry ny aloka ity fanapahana ity raha ny fomba fijeriny mpanara-baovao. Efa tany-tandalana amin'izay ilay Madagasikara antsika. Efa miatra amin'izay ny lalàna na ho aniza na ho aniza na avaniza na tomponinina. Efa lasa ny zavatra taloha araky ny fomba fiteny. Miresaka izay zom-pirenena sy anatra izay
dia andeha hotsaivina ny zava-nisy tany Kanada ny alohany nandraisany Mark Carney ny andraikitra maha-Prime Ministra azy nesoriny ny fizakany ny zopirenena Britanika sy Irlandais azy ka Kanadianina 100% ny zopireneny mba tsy hanana ny tamberina andraikitra amin'ireo firenena hafa ireo fa hikatsanany masoan'ny Kanada no antony raha ny fanazavany ahafahany manompo ity fireneny ity 20 septambra 20 oktobra ireo volana katroko androany no nanomboan'ny hetsika Leo Delestazy ary ny voatra no nierisetra sy ny fandikan-dalàna fa nitsakitsanany zon'olombelona nataon'ireo fitondrana teo aloha ka tonga tamin'ilay miala rajoelina sy ny firongony hetsika nanerana ny Madagasikara feptaona fohy nahitana fa niala irajoelina ary tsy vitany niala teo amin'ny fitondrana ihany fa niala ny Madagasikara mihitsy ny marimarina kokoa nandeha nitsoaka dia teo ihany koa ireo firongony iarahany rehetra mahita io aiza ilay Prime Ministra teo aloha ankehitriny aiza ilay mpandrarà nanana ny lazany amin'izao fotoana hita tao anatin'izay iray volana izay fa marina kay le hoe nampindramina ny fahefana fiteny ny sampana fampalalam-baovao matetika dia ny mbola manana fahefana aleo anasoavana ny mpiarabelona ampandrosoana ny ankohonana ary izany hipaka amin'ny firenena fahefana izay tsy voatery ho filoham-pirenena na filoham-panjakana Prime Ministra na Ministra fa ny fahefana rehetra na ino na habeny na ino na adiriny na ino na lanjany indramin'izy ireny ka raha ny rehetra manana ny fahefana nomena azy eo am-pelatana no samy mampiasa izany araky ny rariny sy ny hitsiny araky ny lalàna tsy nofy ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso tsy rediredy ilay ampitso tsaratsara kokoa ho apetraka ho an'ny tanjanaka eto amin'ity tanindrazana iombonana ity toizatsika amin'ny lafim-baovao ara-toe-karena mahakasika ny resaka litchi amin'izao fotoana izao tsy misy intsony ny fangejana na ny monopole atao amin'ny sehampiarina litchi araka ny voatra tamin'ny fionan'ireo mpandrarà misehatra amin'ny litchi sy ny Prime Ministra teny amin'ny lapany mahazo arivo malalaka ny fandrarana fa ao anatin'ny fanarahana ny lalàna misy eto amin'ny firenena ny fanatanterahana izany tapitra niaraka tamin'ny fitondrana rajoelina ny fanaovana monopole eo amin'ny sehampiarina litchi hoy ireo mpandrarà androany malalaka ny fifananana ary misokatra ho an'ny rehetra ny fahafahana misitraka ny fahazahon-dalana anondrana na ny agrément ho an'ity sehampiarina ity ireo mpandrarà izay niaona tamin'ny Prime Ministra androany teny amin'ny lapam-panjakana ny mahazo arivo ary ny zava-baovao dia tsy misy intsony fanagejana anatin'ny système litchi tena vita tanteraka ary ohatra fotsiny zao taloha najanona reny primeur reny dia verina amin'ny lohany dia mandeha ny primeur ny quota dia efa niara-niasa daholo zay dia milamina daholo ny zavatra rehetra zavatra tsy maintsy tsindriana kosa misy orinasa anankiray izay fantatrareo fa tsy tiako tenenina ny anarany dia tsy afaka manondrana litchi io orinasa io satria fatapoko fatapirenena fa any ivelany ihany izy manana olana dia tsy manaiky mihitsy ny mpividy litchi any ivelany na ny mpitondra litchi hoe ny orinasa io andefa litchi ary zay rehetra reo dia tsisy manaiky mihitsy hoe tsy kombakomba amina zavatra hafahafa ka dia milamina zany tokolasy tokovavy ny sehatra litchi amin'ity taona ity zao miandro orana kely fotsiny fa hitatsika fa tena miroborobo be amin'ity taona ity ny vokatra tena maro be anomboka ny 7 Novambra ho avy izao ny tao mpanondrana litchi amin'ity taona ity manodidina ny 2 sy 1 alina taona ny litchi ahondrana mankany Europe ankoatra ny mankany Dubai sy Russie araka ny fampitambavao voaray ny lafim-baovao mahakasika ny litchi ihany koa no etsika misento vetivety atao anatin'ny dokam-barotra etsika miampita ao anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fahampalalam-baovao ny Cool TV amin'ity ariva ity manasanao tsy saraka hatrany amin'ny ekipan'ny fahampalalam-baovao Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao Sedo, malefaka tsara kalitao, nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa izany a. Nenyo, lany papier. Tia! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio coco, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Wayo!
atavy mamelatra fidiran'ny mpianatra amin'ity e araroto mibalika homme 40 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro LED matanjaka afaka mamahana finday mbalika homme 40 plus manomboka 700 ariary isanandro fotsiny sady lera hotelo alariary mipetra-bola voalohany nidina 219 000 ariary monja kosa vidiny raha aloha indray mandeha misy fiantonana roa taona mbalika mamiratra no avoka zay nampiasa azy dia afa-po tanteraka tsy misy vetra fa izay loko tianao azo avokoa miaraka amin'ny Unitin miaraka amin'ny Unitin avy any aina amin'ny kalitao tena tsara nefa mora kely dia mandaitra mahiratra tsara na ho an'ny peinture à l'eau na ho an'ny peinture à l'huile hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao mbola terina trano ny araba tompoky lahy sy tompoky tonga soa ato anaty ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'ny ity ariva ity andeha hanomboantsika ny tapany faharoa izay fampahalalam-baovao izao nankalaza ny fa 15 taona nijoroany ny ivitoerana fitezana zaza Kamboty Nathanael Aotoliara ity ivitoerana ity izay miandraikitra zaza maherin'ny 10 amin'izao fotoana izao nandritra ny fotoana fankalazana nisy moa ny fanolorana maro boninahitra ho an'ireo mpiasa na vita be tao anatin'izany ndeo rahantsika ny antsipriam-baovao nankalaza ny 15 taona nijoroany ny fitoerana fitaizana zaza Kamboty Nathanael omaly nandritra izany dia nisy ny lanonana niarahana tamin'ireo ankizy nanasana manamboninahitra sy ireo mpiara-miasa amin'ny fitoerana nisy ihany koa ny fanolorana medaly ho an'ireo mpampianatra ity fitoerana ity izay miandraikitra zaza iraika 10 amin'izao amin'izao fotoana izao ka misy ny mpianatra primaire izay klasy mandry ao ihany misy ihany koa ny any amin'ny collège sy lycée Totoliara ary misy ireo efa mianatra eny amin'ny anjerimanontolo raha ny fanazavana amin'izao zahay dia manana zaza raika 10 amin'izao dia ny 10 amin'ireo no ato primaire klasy mandry ato amin'ny centre ny sasany any amin'ny Rabejuna ny collège sy ny lycée dia misy any amin'ny Don Bosco sy Fiteza-soa dia ny sasany any amin'ny université manana mpianatra université zahay ato Toliara dia misy any amin'ny Tananarivo sy Fianarantsoa ary Majora ireo zazareo dia atoan'ny centre daholo amin'ny alalan'ny parrainage miainana ihany fa tsisy fidiram-bola ankoatr'izay fa dia misaotra ny donateur parrain marraine partenaire rehetra zahay ireo mpiara-moninatika misaotra ny mpiara-miasa indrindra izay nanao ny any tsy ho zavatra amin'ny fanabeazana sy fitaizana ireo zaza araka izany dia nisaotra ireo rehetra tonga ireo mpiara-miasa mpiara-miombonantoka ireo nanome fanomezana ary ireo mpiahy ny avy ao amin'ny fitoerana fitaizana zaza Kamboty na centre orphelinat Nathanael makasika ny vaovao hafa kosa indray maro ny lahara-pahamiana amin'izao fotoana izao hoy ireo herivelona isa tokony eto amin'ny firenena ilaina ny fandraisana andraikitry ny tsiraray eo anatrehan'izay ary tokony ivoahana vahaolana mazava ny fikaonandoham-pirenena izorana makany amin'ny fanavoazana izay karakaraina amin'izao fotoana izao handeha rahantsika ny atsipriany makasika izay eo ampiandrasana izay ho ministra andrafitra ny gouvernemanta manohy mihaino ireo ankolafikely samihafa eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana isan'ny noraisina tamin'izany ireo solotena ny faritany inny resaka lavanily io amin'ny agrément tokony zerena io agrément lavanily io satria antonne zao ny lavanily stock amin'ny savaigna nefa mahafaka magnefangetsosatsika amin'ny banque mondiale ny bois de rose efa tapaka amin'ny faritry ny sava igny io sanirosony tokony izerevatsika ny andefasaka an'io satria olo fosinao io bois de rose io ka zereo akaiky zany manao afatra amin'ny fitondram-panjakana hoenitra amin'ny
findesagna tany fanjakana satria nitaky fiovana reto reto ka raha ny teo aloha ihany amliverigna manahinagny zany rehetrarehetra zany. Tonga eto Antananarivo ihany koa ny fikambanana komity régional miaro ny tolona ho an'ny fanavaozana avy amin'ny faritra Betsiboka. Fotoana izay naneran'izy ireo ny vahoaka homelo amin'ireo mikasa andoto sy amiliny tolona. Ny antony tolomana dia ny fijaliana tamin'ny jiro, tamin'ny rano, tao anatin'ny distrika Ankandreo, distrika Mevatanana, distrika ny Tsaratanana. Zay rehetrarehetra zay nefany tsy vitan'ny trangalelana, vitan'ny hoe tena kianja ihany, fa tsy maintsy arahana tolona aty amin'ny fotony. Zay ny mahatonga anay tonga aty mba hanapa-kevitra ny fanamorana an'izany firetan'ny jiro sy ny fandehanan'ny rano ao anatin'ny distrika telo mandrakotry ny faritra Betsiboka. Mitodika manokana ho antsika ato anatin'ny faritra dia ny tanora zany satria misy olona efa misolelaka sahady ary tao anatin'ny fitondrana ny rava teo iny no nisy olona io. Ka zay zavatra zay no anisan'ny tena ampitandremanay ho antsika tanora ao anatin'ny faritra Betsiboka satria misy mpandraharaha manosika arabola ny olona io. Fa aoka atsika tsy ho arebirebin'olona indrindra nareo ben'ny tanàna, tsy ho ampitahorin'olona hoe atao BDS na atao an'izao ka anaonao sony fahatany fa mandeha amin'ny lalàna ny zavatra rehetra. Hanomboka ny fiafarany volana izao ny fikonandoham-pirenena, fotoana ahafahana mamondrona ireo hevitra hitondrana vahaolana ho an'ny firenena, hizorana mankany amin'ny fanovana ny tolomana teny Ankianja. Ivadika vetivety any Moramanga isika ao anatiny ity vaovao manaraka ity nanao hetsika ny vahoaka ny Moramanga androany fitakina ny fanajana ny safidim-bahoaka ka andraisana fevetra amin'ny solombavim-bahoaka izay lany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Andeha ho arahantsika ny sombon'ny zavanisy tany antoerana ho an'ny androany. Ka eto dia mitaky zahay ny anajana zany safidim-bahoaka zany fa tsy mila député bénévole atsika Moramanga. Mila ny député safidim-bahoaka atsika hitondra ny solon-tena atsika ao anatin'ny anteny meram-pirenena ekena sa tsy ekena? Miala iza! Miala iza! Ny volitsika eto dia noho nitsindry azolena tamin'ny fividanana solombavambahoaka tamin'ny lasa teo zany izay lany no lantoanatsika fa naninona misy kolikoly dia tsy napetraka, misy alabato dia tsy napetraka. Zay no takitsika manomboka masonaloroany tompolazy tompombavy. Iza vonano hoe zany tolo zany inatantsika tsy mijantsika rahatsika Lafim-baovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana niroso tamin'ny etsika manokana amingorana ireo ampangarom-poasy ny avy eo anivon'ny police centrale Toliara nanomboka omaly taorian'ny fitarainana maro voarain'izy ireo. Maro ireo zatovy izay voasambotra ny maraina teo izay mbola anaovana fanadihadiana ao amin'ny biraon'ny polisy amin'izao fotoana izao. Andeha ho arahantsika ny fitateram-baovao mahakasika izay etin'ny bonhomme Élysée. Tovolahy miisa 8 voalaza fa mpangarom-paosy ao amin'ny bazary Skama ny voasambotry ny avy eo anivon'ny polisy centrale Toliara ny maraina teo nandritra ny hetsika manokana amingorana ireo mpangarom-paosy izay nahazo vahana tatoato. Ity hetsika ity dia natao hampandriana fahalemana sy hiadiana amin'ny asa ratsy eny anivon'ireo tsena eto an-tampon-tanàna Toliara izay ahitana fitarainana matetika. Be loatra le fitarainana tonga atao aminay atao amin'ny commissariat central ville Toliara amin'ny bazary reo, bazary Sakama, bazary be, bazary sans fil io misy mpangarom-paosy. Ireo mpangarom-paosy io tsy hoe olobe na raha fa andian-jatovy izy ireo ny akamaroany zany. Victime amin'izany ny vehivavy, eny na ny lehilahy lehibe raha misy raha vao tsy mitandrina ianao dia voarom-paosy ka nanapa-kevitra zahay atao amin'ny centrale nanao opération androany maraina dia zay fiaraha-miasa amin'ireo atsotsika hoe agent de renseignement zany e, manana agent de renseignement zay ao an-tsenao zay nanoro anay ireo olona reo dia zay nahatratrarana zalahy miisa 9 eo zareo. Marina fa tena mbola tanora daholo izy ireo, tanora kely, misy ohatrany mbola misy tsy ampy-taona raha izy ireo raha fajerevanay azy. Olona tsy anasa izy ireo, tsy miasa, mandehandeha eny fotsiny tsisy atao dia mitsiry ny hevitra ratsy dia mandeha any an-tsena eritreritra hoe te ahazo an'ilay hoe manao argent facile izy ny vazaha.
miantso ny vahoaka iara-isalahy amin'ny polisy-pirenenina ny avy eo anivo ny komissaria central toliara amin'ny fanomezana vaovao sy fampahafantarana momba izay olona mampiahiahy ho fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny fitandrona ny filaminana. Ny polisy-pirenena dia natao hiaro sy hanampy ny vahoaka, hiaro ny vahoaka sy ny fananany, izay ny joroana eto. Dia manentana antsika vahoaka ny toliara trany hizara vaovao, hampita vaovao satria zahay aty amin'ny birao aty, zahay mandehandeha amin'ny arabe ny tsy ahay mihitsy hoe iza le olon-dratsy fa nareo roa mitoroka aminay hoe ry manao an'izao, ry manao an'izay. Dia izay nahafahanay misambotra an'ireny olon-dratsy ireny. Mitohy hatrany ny hetsika famongorana ireo mpangaro-paosy sy ny fanaraha-maso amin'ireo toerana ahitana fitarainana eto an-drenivohitra hoy ny avy eo anivo ny polisy-pirenena ho fiantoana ny filaminan'ny mponina sy ireo mpivahiny. Lafomba vao eny anivo ny vondrom-bahoaka nametra-pialana omaly ny aben'ny tanàna Irmary tao amin'ny komina ambony vohitra Manjakandriana tao aorian'ny fitakiana nataon'ny vahoaka tany an-toerana nandritra ny andro maromaro lasa izay ho an'ny tao Manjakandriana tao. Androany nanao hetsika fitakiana fialan'ny ben'ny tanàna Irmary ihany koa ireo vahoaka tao Ampangabe Ambohitry Manjaka nandritra ny ataona maro ny fanesy hoy ny fanazavana ireo amponina tsy nisy fampandrosoana raha araka ny fanazavana. Manjaka ihany koa ny akolikoly sy ny afanararaotana ataon'ny olona atao amin'ireo olona mikarakara ny taratasy eo anivon'ny komina raha ny faneho-kevitra hatrany. Fanampy mpanazavana. Ny tonga dia ty aminay izay atao foana ny fampitahorana ny vahoaka na Ampangabe, atao foana izay tsy tenena ny vahoaka na Ampangabe ka isaoranay ny fitondrana izay fitondran'ny filoham-panjakana mandray am-perinasa ankehitriny afaka mihaino ny etaetanay koa eto izay dia manao antsoavo noho izany rehetra izany. Manao antsoavo anao zahay Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana ao amin'ny Kapisaty amin'izao ankehitriny izao hijery fotony ny komina Ampangabe izay hita fa tsisy fampandrosoana nandritry ny 20 taona. Ary ihany koa kolokolo mibetsaka mameno ety aminay na fanoratana tany izany midangana tsy hay intsony izay anaovana azy. Amin'izay any an-trano no manoratra ny tany, ny vola izay alaina mihoapapana, tsisy fitondrana. Dinany koa ary tompo-kilasy sy tompo-vavy ny antsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $700. C'est doux, la douceur au quotidien. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Milvabo. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.